iresaka aminao momba ny hoe fahafinoan'ny fanahy ihany a sy hoe ahoana ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny fiainanao. Amen. Amatika ambebolitsika isika ny amin'ny Matteo toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo, Marka toko voalohany andiny fahasivy. Mbola fampidirana ireo tenin'Andriamanitra ireo. Ao ve ianao ny anaran'i Jesosy? Ary no tonga teny ampita teo amin'ny tany Gadarena Jesosy, dia nifanena taminy demoniaka roa nivoaka avy teny amin'ny fasana sady masika loatra, ka tsy nisy olona nahazo mandalo tamin'izany lalana izany. Marka toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Marka toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga teny ampitany ranomasina tao amin'ny tany Gerasena izy ireo. Gerasena dia Gadarena ihany. Ary no niala teo an-tsampokely izy niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka fanena taminy. Fa nitoetra teo amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny gadra azy. Fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony, nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapahany ary ny gadra tamin'ny tongony no torotorony, ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny amin'ny tendrombohitra izy, ka ninananana sady nitenitena tamin'ny vato. Fa no nahitan'i Jesosy teny lavitra eny izy dia niazakazaka ka niankohoka teo anatrehany, sady niantso tamin'ny feo mahery hoe moa mifaninona akory izao sy ianao Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra, ampanianiko amin'Andriamanitra ianao aza mampijaly ahy. Satria Jesosy efa nanao taminy hoe mivoa ty lehilahy ty fanahy maloto, dia nanontany azy Jesosy hoe iza moa ny anaranao? Ary izy namary hoe Legiona no anarako satria maro izahay. Andiny antsika andiny fahadimy ambin'ny folo. Ary no tonga tany amin'i Jesosy ny olona teo an-tanàna ka nahita le demoniaka izay nisy legiona fa ino nipetraka ny tafilamba sady arisaina dia ray tahotra ny olona. Amen. Amen. Andiny fahavalo ambin'ny folo. Ary rehefa iondrana teo an-tsambokely Jesosy dia nangataka taminy le demoniaka mba hanaraka azy, nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy izy mody ihany any an-tranonao any amin'ny havanao ka lazao amin'izay zavatra lehibe nataony tompo taminao sy namindran'ny fo taminao. Dia nandeha izy ka nitoro tany Dekapolisy izay zavatra lehibe fa nataony Jesosy taminy, ka dia gaga ny olona rehetra. Nanina hoy ny olona rehetra? Gaga ny olona rehetra. Resaka tontolo ara-panahintsika ary maniry mba tena angila-tsofina tsara ianao satria ampy andraisanao fanapahan-kevitra ny hafatra izay rahantsika androany. Alasaka nabavy ny fanahy izay eo amin'ny fiainan'ny olona iray dia mampitranga zavatra eo amin'ny fiainan'ilay olona. Avy fandroana ny fanahy izay eo amin'ny fiainan'ny olona iray dia mampitranga zavatra eo amin'ny fiainan'ilay olona. Namaky zao tsika teo momba n'ilay lehilahy tao a Gadarena na hoe Gerasena. Io lehilahy io efa mbola nisy fanahy maloto tao aminy, nisy an'ilay legiona satria devoly be dia be tao anatiny. Dia ny zavatra nitsanga tamin'ny fiainan'ilay lehilahy dia izao: tsy tafatoetra tao an-tanàna ilay lehilahy fa lasa nandeha nipetraka tany am-pasana. Masika indrindra ilay lehilahy na nitoetra n'ilay lehilahy dia lasa olona tena masika indrindra. Rehefa tena mijery ianao nefa dia izao zavatra mahagaga. Ilay lehilahy rehefa voaroka ilay devoly tao anatiny dia niova tanteraka. Lasa lehilahy mitoetra eo an-tongotry ny tompo. Dinio lehilahy mitovy ihany io. Anolohany na voaroka ilay devoly tao anatiny, olona tena masika, olona mipetraka eny am-pasana, olona tsy nanana fiarahamonina mba nilamina izany fa nialan'ny olona ary nifatoran'ny olona satria manahirana, olona mamono olona eo an-tanàna. Fa ny zavatra mahagaga rehefa niala ilay devoly ary rehefa mazava ho azy hoe rehefa nisolo ny fanahin'Andriamanitra ilay devoly dia
le zavatra mitranga le même homme le olona mitovy io any lasa olona mitoetra ao tongotry ny tompo a lasa olona mangataka ny anaradian'ny tompo lasa olona mandeha toroteny eraky ny dekapolisina hoe tanàna folona ny didina ny tanàna ary lasa olona mahagaga ny olona teny akeno akaiky hoe olona mitovy io hoe tsy olona samihafa io fa olona mitovy ihany fa inona mahasamihafa ny lehilahy ny mahasamihafa ny lehilahy dia taloha fanaratsany tao anatiny akakehitriny kosa ny fanay masina ny ao anatiny za te ilaza aminao isy olona ho gaga noho ny fiainanao isy olona ho gaga noho ny zavatra hitranga ny fiainanao iverina amin'ny fampianarana satria fampianarana ho ihany arahako aminao androany zay fanahy ao anatinao no manamarika ny zavatra mitranga ny fiainanao inona ny fanahy ao anatinao na ny toetranao na ny zavatra ataonao mitovy tanteraka taminay lehilahy tao agada reny avance après teny akeno akaikinao hoe avance après hoe nisôrana ny tompoka lasaka nabavy dia izao ny fanahin'Andriamanitra tao anatin'le lehilahy no nanova tantara-piainana tsy misy olona ka lasaka nabavy manomboka mivavaka ka miaratsy ny fiainana teny akeno akaikinao tsy misy olona zany hoe manomboka mivavaka zany ka miaratsy fiainana hoe ary za tena manonona ny fiainanao mihitsy tsy possible iaratsy zany no fiainanao rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao ny olona rehefa manomboka miaraka amin'Andriamanitra dia manomboka miova ny atmosfera rehetra manomboka miova ny zavatra ataony manomboka miova ny vokatra mivoaka avy aminy miova ny toetra mba teny akeno akaikinao ny olona miaraka amin'Andriamanitra hoe miatsara hoe amen ianao zany miatsara fiainana ianao fa manomboka mirina izy manomboka matoetra ao anaty ao miomana ianao fanomboka iresaka amin'ireo teboka hoe inona ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao rehefa ny fanahy masina manomboka mameno anao za zany tsy te hiresaka be dehibe amin'le devoly tsy te hiresaka be dehibe azy satria tsika rehetra dia efa miara mahalala hoe folo le lehilahy ty mbola tsy mivavaka zany a dia efa potika ny fiainana fa rehefa nanomboka mikasian'Andriamanitra izy inona ny zavatra mitranga taminy ny zavatra voalohany mitranga taminy ka lasaka nabavy dia izao tafiditra tamin'ny anjara voatendrina izy ty lehilahy ty kay planina an'Andriamanitra ho azy ny antom-pisiny dia olona ho evanjelista aveko fandroany ty lehilahy ty kay planina an'Andriamanitra ho azy dia olona ho evanjelista izy no le devoly tafiditra teo amin'ny fiainany dia olona nampatahotra izy olona tany amin'ny fasana izy mipetraka olona natahoran'ny olona rehetra fa izao kosa rehefa niala le devoly ka nisolo an'ilay fanahin'Andriamanitra tafiditra amin'ny anjara voatendriny amin'izay le lehilahy teny keno akakinao tafiditra amin'ny anjara voatendriny amin'izay hoe na amin'ilay hoe destiné miomana ianao fa rehefa manomboka miaraka amin'Andriamanitra ianao na inona fa disonao lalana tamin'ny fiainanao taloha manomboka ho ahitsin'Andriamanitra amin'izay ny lalanao ka ho tafiditra amin'ny anjara voatendrinao amin'izay ianao tsisy olona diso anjara voatendry miaraka amin'Andriamanitra amen tsika ketreketreo ndraika lasaka nabavy tamin'ny lasa tany mety samy diso lalana daholy akaza menatsika za tena mangataka aminao na itsika eto am-piangonana na itsika mijery télévision na itsika mijery Facebook aza omenatsiny ny olona raha mbola tena hitanao hoe diso lalana sy diso safidy izy amin'ny fiainana mitovy aminao taloha ihany zany tena ekeno akaikinao mitovy aminao taloha ihany zany hoe mora neny mametsiny olona le raha ity tena olona mamilava mihitsy le izy neka lasaka nabavy tsy fidino azy le izy ny tena marina mbola tsy ao anatin'le izy fotsiny izy tsy ao anatin'le anjara voateny izy rehefa mahita olona ianao mora kely mametsiny ty tena olona diso safidy mihitsy amin'ny fiainana mangalatra ty olona tena
tsisy ilay amin'ny voalohany eny oalasakana bavy raha indray mijerana eny le olona teo gadarena tsisy ilainazy teny keno akaikinao indray mijerana eny le olona teo gadarena hoe tsisy ilainazy ary fonako hoe taminao taloha ngamo nisy ilay aloha tsy teny be sa ho tenenikany fantaniko aminao ake taminao taloha ngamo ny oatra lavitra n'olona teo gadarena mba nisy nilainanao loatra noho izy na vita zavatra tsaka noho izy anao tamin'ny anao taloha nytiako lazaina dia zao falasakana bavy isika kristianina tsy apoizinao ny ho avy opelan-tanan'andriamanitra ho an'ny olona iray avelo fandroany tsy apoizinao ny ho avy opelan-tanan'andriamanitra n'olona iray misy olona hitanao androany raha fahitanao androany dia ty tena efa vita tsy manana ho avy tsony io inona tsony ny atenaina amin'io fa ho Jehovahandriamanitra hoe zany namorona an'io ary za mbola manana ho avy an'io ho ampiasaiko ao fomba mahagaga io tsy eritreretinao nanarerako ho fiainan'io zany ane fahamarinana mahita olona ianao androany olona tsy ozy ianao tena ty tsy azo eritreretana tsony ny ho avany fa hoy Andriamanitra hoe ianao tsy mieritreritra fa za manana planina ho azy raha za toriteniteny eka lasakana bavy aka ohatra aminao fotsiny na ny namako taloha reny eka lasakana bavy tsy mieritreritra eo paster ainao ve surinao ako taloha farofy ifarofy natao anatin'ny fiangonana nisy anataloha ary nomezan'ny olona ne ka za tamin'izany fotoana zany tsy miova mihitsy ny akanjo karomena ambony pataloha mainty ny ambany dia le kiraro koa tsy miova maitsomaitso zay le izy efa rovotra le izy efa gokany eo ambaniny ao rehefa hivavaka tsika ka andohanitra menatra eria satria nahoany hitany olona le goko ambany ary ny tena tsaloko tena namenatra anataloha dia izao rehefa tataka loha kiraronao io dia rehefa zatra mandendeheny ianao dia mivoaka le bakiraro ohatrany hoe misy lela oatra manao hitana koa le emoticône reny lela mitranga izany mieritreritra hoe atyoriana mba eto am'rokosi tsika mitondra fotoam-bavaka izany mieritreritra hoe atyoriana mba mitoroteny manekana Madagasikara tsika amin'ny télévision hatrany ampitan-dranomasina mahita iza mba nieritreritra hoe atyoriana afaran'ny olona hatrany tsika itoroteny ifonako kalasakana bavy manoloka doany rehefa mahita olona lavo ianao alohantsika tsy hiteneneny rehefa mahita olona tsy ao mety hoe tsy mety aminao le fiainan'le olona mety hoe tsy mety amin'ny fiarahamonina amin'ny fiainan'le olona fa kalasakana bavy androany izy ohatr'izay fa tsy fantatrao zay ho ataon'Andriamanitra amin'ny rahampitso le vehivavy Samaritana ane kalasakana bavy mpijangajangy na Maria Magdalena ane kalasakana bavy ny fiainany taloha mpijangajangy androany ianao mety mahita olona tena mpijangajanga gaigilana gaivavy fa tsy fantatrao zay ho ataon'Andriamanitra amin'ny rahampitso ny dikan'izany atomboka amintsika kristianina alohantsika tsy manao teny be loatra za misy olona rehefa mamaky mijery amin'ireny tambajotro reny dia misy olona mananao foana dia hoe tratra dia hoe daroy vonoy be dia be ny olona miteny zay teneniny ao dia za tena fanahimiko mihitsy tsy miteny dia olona manodidina manidy anao tsy miteny kely nefa tsy mety mihitsy zao ny atahorako so za mpanompon'Andriamanitra miteny ka le zavatra mbaka ny vavako mifanohitra amin'le planina an'Andriamanitra ho an'le olona mangalatra le olona ao androany fa iza mahalalaka afaka 5 taona iny olona iny no asain'Andriamanitra manangana fiangonana 100 arivo raha ihany mba tenenkeno akaikinao hoe lesona lalina be zay voalohany indrindra rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia tsy avelan'Andriamanitra raha tsy tafiditra amin'ny anjara voatendrinao ianao ny devoly dia mpangalatra anjara voatendry mpisokatra anjara voatendry fa kosa ka tianao tafiditra amin'ny planina an'Andriamanitra ho anao miaraha amin'Andriamanitra dia aoka ny fanahin'Andriamanitra meno anao
mety tena tsisy raisiny ianao androany fa ianao no mpaninangana maro rampitso tsy mampanina ny androany mba hampaherezo mitsy ao kaikinao tsy mampanina ny androany hoe mety misy karazana olona tena te hitoy amin'ilay izy zany hoe misy karazana olona mety any aminao mangatabola androany vao mahita anazy ianao dia hoe ianao tia indray le mangataka fa raha lasana bavy eo raha nanana izy tsy nangataka tany aminao atsarova fa ianao asoavin'Andriamanitra dia afaka manome azy fahasoavana io anananao io mba tena keno kaikanao fahasoavana io hoe ianao no napetraka Andriamanitra tamin'ilay toerana mpanome fa tsy ilay mangataka mba tena keno kaikanao hoe ianao no napetraka tamin'ilay toerana mpanome hoe tsy toerana tsy be dia be manana toerana tahaka ny toerana misy ianao ny dikan'izany zany ianao tsy tokony monomonina fa raha afaka manome ianao dia raiso tombo-pahasoavanao anao ny fahafahanao mamafy amina fiainan'olona fa iza mahalala firy amintsika eto amin'ny fiangonana eto sika zahay mba nanome anao taloha ankehitriny ianao manome anay iza mahalala an'izany tena keo no kaikanao hoe tsika hoe mila mahay mipetraka amin'ilay toerana metrahany tompo atsika amen aza mba manao an'izany sady manome anao mandatsy iny manaraka tsy isy tsony dia ozy ny tompo hoe maninona tsara ny anazany tsy isy tsosany ianao azonao ve le izy anao tsy miteny fa mplanina an'Andriamanitra ho an'ny olona tsisy mahatakatra na ny ray azy ianao io zao iza mahalalana raha ianao io no lasa ray aman-drenina filoam-pirenena raha nydiso iza mahalalaka ao atokotaninao ho asian'Andriamanitra dia mondra ngeda be antanykeno kaikanao iza moa mahalala zany hoe tahakanao iza moa no nahalala hoe ty lehilahy misy devolo ty no lasa evangeliste tamin'ny voalohany angamba vao nahita anazy manodidina dia mety niatakataka hoe maimay fa ity tsy haiko hoe iza ninaga mety hoe raha ohatra ka fetson'olona ankehitriny angamba dia mety hoe tsy haiko dia hoe vao miala dia elao aloha fa tena sao dia ho asiany tapika eo fa iza mahalala zany fa Andriamanitra ka lasana bavy rehefa manome mifanahiny ianao hanangana ny fiainanao izay apitranao anatin'ilay anjara voatendronao izay tonoko amin'ny anaran'i Jesosy miditra ao anatin'ny anjara voatendronao ianao ary misy zavatra miarana ny fiainanao miova ny lalam-piainanao ary azakazaka ao anatin'ilay lalànao amin'izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen faharoa ka lasana bavy rehefa feno fanahy masina ianao voalohany anjara voatendro tenikeno kaikanao anjara voatendro voalohany ataovy mafy tsara mihitsy anjara voatendro voalohany ny faharoa ka lasana bavy dia izao ny fanahin'Andriamanitra no afaka moka ny tsara indrindra ao anatinao ny apôstôly Paoly iny dia nilaza mihitsy hoe zay tsara tiako atao izy no ataoko fa lay ratsy indray lay nofoko izy mamoaka lay ratsy ao anaty ifonako aminao ka lasaka nabavy tena ifonako ty raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina ianao tsisy tsara aza tena in'izany aminao na nitoetra anao rehefa mamaky ny olona nitoetra ny olona miaraka amin'ny fanahy masina dia zavatra hitako dia izao tena ohatry hoe olona ozy izy ny olona hoe anjely angamo zany olona zany fa nitoetra tsara anao ka lasaka nabavy ny fanahy masina ny mamoaka anazy ao anatinao ao ne misy zavatra tsara matenikeno akaikinao jereo izy dia teneno izy misy zavatra tsara ao anatinao e misy voa tsara ao anatinao ao misy toetra tsara be ao anatinao fantatrao ve zany misy fahaizana tena mahavita zavatra ao anatinao ao misy hevitra farazay tsara ao anatinao ao tsara fa ianao io dia ambara baiboly hoe mamoaka rakitra tsara ny fony zany ao anatinao ao zany misy firaikentanao
misy zavatra tsara ao anatinao e fa mbola mipirina le izy fa miomany ianao fa ny fanahy masina anokatra le zavatra tsara ao anatinao amin'izay izy dia izy no anondraka an'le izy a dia izy no tonga anazy amobe amin'izay efa miaraka amin'ny fanahy masina anao dia mivoaka amin'izay le zavatra tsara rehetra ao anatinao natoetra io isy olona iteny makamandinika ianao zany tsy milaza hoe ho parfait ianao tsy parfait zany ianao ka tsy parfait ianao tsy ianao tanteraka fa izao kosa nefa manana toetra tsara ianao efa nanomboka mivavaka ianao dia nanomboka mivavaka ianao dia tsy tezitra tsony no efa mivavaka ianao misy fotoanaka ianao vao maika tena tezitra ny oatra lavitra noho ny hatramin'izay fa raha mandinika ianao na dia eo reo zavatra kely eny tsefatsefany eny za kosa mba mino hoe mahita ianao niovy ianao e izany mahita ny tena eny hoe za kosa mba niovy mba afaka manangana tananao ianao dia milaza hoe tena ny tompo tena novainao ahy afaka milaza mafy ianao tena novainao a jesosy ka ianao hoe tsy mahatsapa an'izany raha ianao talohany eny nandalo ny fiainana andalovanao ankehitriny io hafa mihitsy ny filma tenekeno kaikanao tena hafa mihitsy ny filma hoe hafa mihitsy ny zavatra mivoaka ny vavanao hafa mihitsy ny fisainanao taloha ianao mety manao an'le tena tsotranako any mitovinao ikisa nga zao ianao miteny fosiny hoe tompo noho ianao dia angina na zay teny zay neka lasanabata efa fiovana lehibe mety tena tompo noho ianao dia angina fa nin'olona tsy isany anaiky zany samy manana vava izany tratra farany eny tenekenao kaikanao niovy ianao pastera zao mateneny mihitsy mivatanao kaikanao niova kindria tena raha mandinika ianao ianao hoe tsy mahita hoe nitsara ianao nitsara toetra ianao nitsara fahatsapana ianao ninona zavatra mandalo amin'ny fiainanao na mafy amin'le izy ny zavatra mahagaga ianao hoe ianao io nefa ty zavatra mahagaga be rehefa nanomboka mivavaka ianao na tena mandalo ady faran'izay mafy ianao ka misy olona mitaraina aminao dia vitanao mampaherendre olona nefa ianao taloha asany tantaran'izany fa nenaharityty vao maika mafy noho izany dika zany niovy ianao tena keo makaikinao niovy ianao hoe tsy lasa tsara indrika ianao fa zao kosa efa manomboka mamoaka ny zavatra tsara ianao tena keo makaikinao hoe manomboka mamoaka ny zavatra tsara hoe amen fahatelo ka rahasanabavy tsy makandeha ingakaina antsika satria mandeha be koa le fotoana rehefa mifanainy masina ny tonga ao anatinao voalohany ampidiriny amin'ny anjara voatendry ianao faharoa manomboka mamoaka le tsara ao anatinao izy fahatelo ny fanahin'Andriamanitra rehefa tonga anatin'ny olona anankiray dia manandratra n'le olona ny fanahin'Andriamanitra ianao hoe tsy mahita hoe rehefa manomboka miaraka amin'ny fanahy masina anao dia manomboka miaraka na ao an-trano ny fanahin'Andriamanitra raha rasanabavy rehefa tonga tao amin'ny Daniel ny fanahin'Andriamanitra nanavaka ny Daniel ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny Josefa ny nanavaka ny Josefa hoy Farao hoe tsy ahita olona oatra n'ity tsika fa ndao ty nataontsika ho mpanapaka ny tany Egypte miomany ianao fa iaina fanandratana mbola tsy niainanao hatramin'izay ianao iaina fanavahana mbola tsy niainanao hatramin'izay ianao teneny mafy hoe zaza hoe amen manaraka karaskanabavy dia mafimafy antsika ny fanahin'Andriamanitra karaskanabavy ary tiatiako be rehefa lasa pino ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra manana fanahin'Andriamanitra ianao dia zao zavatra mahagaga lasa vahaolana ianao tsy lasa ianao no manome vahaolana amin'ny fotoana rehetra azavaiko aminao le izy rehefa mamaky ny baiboly ianao dia zao zavatra hitanao ao rehefa sahiran-tsaina be Farao tsy nomby asa na planina ny saina tamin'ny andron'ny Josefa ngesantsika
rehefa saitsaina be Nebokadnezara tsy ny omby asy sy ny olon-kendry manodidina azy no nandamina ny saina fa izy ny nandamina ny saina dareny ny tena marina ka rasana maro efa miaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra ianao dia apetraka Andriamanitra amin'ny toerana iray ianao ary ianao le vahaolana amin'ilay tanàna mba tenekeno akakinao hoe ao anatinao ny apetraka le vahaolana hoe ianao zany ka rasana maro tsy taloha ianao le ianao foana ny source ny problème hoe ka vao misy olana dia ianina indray zao nahatonga an'izay fa kehitriny rehefa misy olana dia hoe atsofondray ianina fa izy mahavany io ianao ane izay amin'ny anaran'i Jesosy akazagaga ianao fa hitrano zany ao fiainanao ianao le ho atsony ho vahaolana ianao le tadiavinao hoe izy mahavany izay teny apetrao ambolohanao tananao dia teneny hoe za zany hoe amen alasika nambavy amakaparana ny afatra sady a ny tapany voalohany afatra makana ny tapany voalohany dia zao rehefa aminao fanahin'Andriamanitra ny fanahin'Andriamanitra mampiditra anao amin'ny anjara voatendro anao amen ranabavy eo mivady anjara voatendro anao tsy liany andalana rehetrarehetreny fa rehefa tonga le izy ny fanahy masiny teny aminao hoe io izy io amen faharo ny fanahin'Andriamanitra no hamoaka ny tsara indrindra avy ao anatinao sy avy aminao amen ny fahatelo ny fanahin'Andriamanitra manandatra sy manavaka faefatra ny fanahin'Andriamanitra ny mahatonga anao vahaolana eo amin'ny fiarahamonina zany hoe ka lasaka nabavy raha olona manana ny fanahin'Andriamanitra ianao tsy possible hitovy amin'ny talohantsony ny fiainanao na mbola tsisy zavatra mitrangaka ankehitriny te ilaza aminao aho hoe fotoana sisy any andrasana fa tsy maintsy hisy zavatra mitrangy ao tsy maintsy hisy zavatra mitrangy ao satria tsisy olona miaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra zany ka tsisy zavatra mitrangy amin'ny fiainana mety mbola tsy mipoaka fa miomany ianao fa tsy hitsifitra tena kely akakinao mbola tsy mipoaka hoe fa tsy hitsifitra avereno amin'ny fandroany mbola tsy zavatra mipoaka hoe fa tsy hitsifitra io hoe tsy maintsy hisy zavatra hitrangy ao afaka manangana tananao ve ianao dia ilaza tompo tsy maintsy hisy zavatra hitrangy ao e ataovy mafy be mihitsy tompo tsy maintsy hisy zavatra hitrangy ao e amen fa hoanary ny ampitranganan'le izy amin'izay tapany faharoa ahoana ny ahatonga ny fanahin'Andriamanitra za kristiana tena hoe hiasan'ny fanahin'Andriamanitra ary le fanahin'Andriamanitra ampiseho zavatra eo amin'ny fiainana misy fanalahiny ty ao anatin'ity hoe mamorona atmosfera ty fanalahidy zay mety hoe tsy tiany maro fa ho zaraiko ny satria sarobe amen vonany tena andrainoty ve ianao tena andrainoty ianao a matotoko fahina andininy fahelina ary zao maka ny ten'Andriamanitra fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao mivaravarana dia mivava amin'ny rainao zay ao amin'ny mangingina ary ny rainao zay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao aveko fandroana matotoko fahina andiny fahenina fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao varavaranao dia mivava amin'ny rainao zay ao amin'ny mangingina ary ny rainao zay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao emitsatra zavatra ahoana ka lasika nabavy no ahafahanao tena miaina amin'izany hoe ny fanahy masina miasa feno eo amin'ny fiainanao ahoana ny ainanao an'izany fanahy masina tena mameno anao ary mitarika anao io no tsy ambaraterona fiainana aveko fandroana io no tsy ambaraterona fiainana zao ny fanalahedy ka lasika nabavy
vavaka sy fitokanana. Avery fandroana, vavaka sy fitokanana. Ianao irery ao amin'ny mangingeny. Soraty zay hoan'izay mandray noty. Zarery ao amin'ny mangingeny. Ny zavatra tsy tian'olona indrindra dia zany hoe mitokana zany. Ny zavatra tsy mety amin'ny olona indrindra dia le hoe izy rery tsisy miresaka. Misy olona tena rehefa tsisy miresaka dia tena malahelo mafy. Afenanareo rery fe ahy dia za rery ve neto e fa io tsaka ka lasaka mandala. Ny secret hitako goavana indrindra ao anatin'ny Baiboly dia ny fitokanana. Avery fandroana. Ny secret hitako goavana indrindra, anisan'ny goavana indrindra ao anatin'ny Baiboly dia ny fitokanana. Mosesy ka lasaka nabavy. Rehefa izy rery tany tapitendrombohitra dia niona tamin'Andriamanitra tany izy. Mariavy ianao. Tsy afaka niona tamin'ny Mosesy Andriamanitra raha ohatra ka hoe be dia be niaraka tamin'ny tany. Fa misy fotoana raha lasaka nabavy Andriamanitra tena manao zavatra mihitsy amin'ny fiainana mba hahatonga anao hitokana. Misy fotoana ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao io, Andriamanitra mihitsy no manapa-kevitra hoe ty olo ty anaovako zavatra goavana, dikan'izay esoriko amin'ny manodidina anazy rehetrarehetra izy. Eno tsara afaka preuve be dia be aminao ah. Eno tsara zao. Mosesy ozy izy ny Baiboly hoe fanaon'ny Mosesy ozy izy ny mandeha mitokana, mivavaka miaraka amin'Andriamanitra. Tsy hoe ataony tsindraindray fa fanao. Manina tsara tena fanao isan'andro. Dia fanao mihitsy mandeha miataka kely mba hanao iny mba hiona amin'Andriamanitra. Aka ohatra aminao indray Josefa ka lasaka nabavy. Efa mandinika tantaran'i Josefa dia izao. Josefa mba ahafahan'Andriamanitra miresaka aminy sy manangana azy dia nataon'Andriamanitra nitokana. Nalefa n'Andriamanitra ta izy. Nalefa n'Andriamanitra ta izy tany am-pigadrana. Mariavy ianao. Aka ohatra ndray koa aminao Jakoba dia nataon'Andriamanitra nandeha nitsokana dia izy rery nitsoka. Izy rery tany tapitendrombohitra. Satria nanan'Andriamanitra plan. Jesosy, inona ny fanaon'i Jesosy? Miaraka amin'ny olona rehetrarehetra Jesosy dia manao fahagagana izy. Vita amin'ny fahagagana dia lasa maninona izy? Lasa izy miara amin'ny olona rehetra, miataka amin'ny olona rehetra izy. Any ambadika any izy, nitokana rery any izy. Na i Paoly aka lasaka nabavy, ny nanoratana Paoly ny akamaroan'ny epistily dia tsy teny an-tsena fa tany am-ponjy izy rery. Eno tsara zao. Raha te hahery ianao, ny hery ny tena andraisana azy dia any amin'ny fitokanana. Ahoana tsara? Any amin'ny fitokanana. Maneke hitokana. Amen. Maneke andeha rery ianao. Rehefa misy olona miala aminao aza mitomany fa tena raisy tompo tianao hatanjaka kokoa dia ataonao mitokana ano. Amen. Tombono anao rehefa mitokana ianao satria nahoana? Ny rainao izy dia mamaly anao ao amin'ny manginginy. Matetika eo akaikinao ianao sa mila mangina hoe
mila toerana mangina ianao dia mila mandeha mitokana ianao e. Fa maninona be dia be ny akamaroan'ny kristianina ankehitriny lasa kristianina marefo, lasa kristianina tsy be lasa kristianina tsy mampitranga zavatra intsony, lasa kristianina nahandrema tena zavatra mahagaga ny dia zao hoe ohatra mahazo onde zany ny sain'ny kristianina, onde-ny lanitra resako ohatran'ny hoe FM tsy mahazo a tena keo afaka hoe FM tsy mahazo e. Ny antony dia satria nahoana ny mpino tsy mitokana intsony. Raha tia hery ianao mila mitokana ianao, mba tena keo afaka ianao mila mitokana hoe za manokana ka lasana bavy ny akamaroan'ny révélation voaraiko rehefa za tokana, rehefa mitokana, rehefa za reny a misaraka voaraiko. Ianao zany mila manaiky mila mitokana ianao, tena kely akaiky mila mitokana ianao e. Tianao tarihin'Andriamanitra mandana mitokana, mandana mitokana, manekeo ianao reny. Asa manao ane rehefa ianao reny dia za molozan'ny olona ataona moa fa tsisy olona mba tia e. Dinio tsara alo sao dia nitoetranao tsy hitiavan'olona anao. Faharoa manekeo tena Andriamanitra hitondrana lavitra dia ataony mitokana. Zavatra mahagaganaka lasana bavy dia zao ny akamaroan'ny olona izay nalefa n'Andriamanitra lavitra be nalefa ny tany am-ponja. Fakeo ny baibolinao na nalefa ny tany am-ponja na nisy fahefanana nenjika lasa mitokana ilay tany. Tinio a Mosesy nisy nanenjika, inona ny tena antony? Mba hitokana dia nasain'Andriamanitra hoe dana enjeo io. Jereo Josefa nalefa tany am-ponja, Jakoba koa nasiana nisy nanenjika. Tinio daholo eny ry Daniel zany nampiavaka ny Daniel eny ka rasana bavy dia ny fitokanany. Ny heran'ny Daniel dia tany amin'ny fitokanany. Izy mivavaka reny ary amin'ny misy anazy ary amin'ny trano izy mivavaka reny ao. Ny fifandraisana manokana miaraka amin'Andriamanitra amina fitokanana tsy maintsy isy fiantraikana amin'ny fiainanao zany. Mila mitokana ianao. Antaniko zao hoe oviana ianao zao mba mitokana farany hoe tsisy nininona le ngelina anao mihitsy fa ianao rerany teo, ianao rerany teo, ianao sy ny tompo. Oviana zao ianao nanao an'izay farany. Akafantaniana tsotra aminao a. Oviana zao ianao a no naka fotoana hoe tapakandro maninjitra mipetraka fotsiny tamin'ny efitrano iray ianao dia nandinika. Nao ve nanao an'izany? Hoe tena tamin'ity andro ity a majango daholo ny zavatra rehetra dia nipetraka nandinika, mivavaka dia nandinika dia za tao mpandiniana iny no nasehon'Andriamanitra zao zavatra zao. Oviana zao ianao nanao an'izany farany. Pastera zany tsy manana fotoana izy amilazanao fa tsy manana fotoana ianao. Raha mbola velona ianao dia manana fotoana. Efa mba nandinika fiainanao ve? Efa mba nitokana reny miaraka tamin'Andriamanitra ve ianao natao an-trano ary? Misy olona aminazy ny pastera ny tsotra be ny fiainana e. Pastera misy fotoana mideo an-trano ao a dia eo ambony fandriny pastera. Aminao ao ambony fandriny fa niarena ny pastera dia ny fotoana ananany manokana. Raha vao ny mpanompon'Andriamanitra iray tsy manana fotoana hoe izy manokana, izy reny, dikan'izay tsy ho lasa lavitra ny olona. Ny olona zay mahatonga ny satana iny nataony satana amin'ny olona, ny ataony satana amin'ny olona dia ataony izay occupena olona, ataony izay mahatonga ny sainao hivily avy havanana. Inona ny loka? Na ny loka avy raha mandika ianao rehefa miditra amin'ny olana andaoko izay ny satana grave be.
miteny amin'ny olona kay ohatrany hoe natao loka dia ozy anakay tsitako, miteny aminakay ianao dia ozy anakay atao sosisy, miteny amin'ray ianao dia ozy anakay satsy tia za sosisy any ataovy ihany kotrany, miteny amin'ray ianao dia ozy ataovy legioma, miteny amin'ray ianao dia ozy ataovy patsamena. Lasa korotana any ao an-trano na loka rehefa idina Satana an-tsehatra manahirana. Ka tsy zany ve misy karazana fianakaviana manomboka amin'ny fito maraina ny renim-pianakaviana manontany hoe inona natao loka, tonga ihany amin'ny folo fa mariny ao an-trano mbola tsy tapaka hoe inona ny loka. Ka tsy zany ve mbola tsy tapaka hoe manomboka amin'ny fito ka hatramin'ny folo lasa ato faran'le loka. Nefa tokony fahasoavana zany hoe loka. Fa io rehefa idinany Satana an-tsehatra io grave be. Zay mahatonga ana miteny aminao, teneny kely eo akaikinao miafatra androany hoe mila mitokana ianao. Amen. Amen. Rehefa tsy mahay mitokana rery ianao dia mandehana mitokana ianao dia asivy eo siriko mandeha ao na hoe ira fiderana maivana mandeha ao. Tanao le manetsika fana ao anaty reny. Fa impiry ianao zay ianao mitokana rery io, ny ira ianonao hoe any matsidada totso ny vovo tany tapika be anao anaty fitokananao tonga dia latsaka rahamasona tatana io sa dia aniry. Ka tsy fahamarinana ve zany e? Ndikan'izany ao anatin'le fitokanana eo zany nisy fanananainga anao fa fanahy mampitomany anao amin'tsizy. Ianao mila mitokana ianao, mila mitokana miaraka amin'ny fanahy masina ianao. Fa rehefa miaraka mitokana amin'ny fanahy masina ianao, isy zavatra tsara hivoaka amin'ny fiainanao, hiasa fenao amin'ny fiainanao Andriamanitra, ary tsy possible tsy zavatra tsara amin'ny fiainanao. Mila mitokana ianao. Teny fonako teny fonako fa le fiainana mihitsy mila anao mitokana miaraka amin'Andriamanitra. Ny fanalahidin'ny olona naomby rehetra vakio eo anatin'ny Baiboly. Davida tian'Andriamanitra lasa lavitra, iny nataon'Andriamanitra nasainy nenjehany Saoly. Davida rery nitokana, izy rery nitokana tao anaty lavabato. Ny anao tena tsy mety mihitsy fa tena tiako mihitsy ny anao hoe fianakaviana rehetrarehetra daholo dia miaraka eto foana dia miaraka mitabataba eto dia atao foana ny fa manomboka amin'ny hoe isy fotoana velarina ny domy ampiana rami rehefa avy eo asiana fond amin'izay. Ka tsy zay ve rehefa andehany dia rehefa manomboka misy fond dia misy olona mpoloka avy any ambadika any amin'izay tonga hoe atsembrano misy dia tonga ao daholo. Dia manomboka tamin'ny fond dia misy miakatra ny sigara dia rehefa avy eo misy tavoangy misy karazana sauvage zany eo amboniny. Dia mifarana amin'ny tavoangy misy sarina sambo eo hoe Titanic. Ka tsy zany hoe teny kely akaikinao mila mitokantsika hoe akapeo masonao. Vavahy ianao dia tenenao Andriamanitra ao misaotra anao afa tena voaraiko zany afatra zany. Na isika izay mijery télévision na matiky hivavaka ianao androany dia hiteny mihitsy ianao Andriamanitra tena mila mitokana satria mila ny fanahy masina miasa amin'ny fiainako aho. Ny fanahy masina irery no ampiditra anao anatin'ny anjara voatevinao. Ny fanahy masina irery no amoaka ny tsara ao anatinao. Ny fanahy masina no anamatra anao, anavaka anao. Ny fanahy masina, ilay fanahy masin'Andriamanitra, izy nefa te hiasa fenao fiainanao. Na fa miasa mila mitokana ianao. Teneny misy Andriamanitra ao mankasitraka anao zany. Fa tena voaraiko ny afatra androany. Raisiko tombo-pahasoavana amin'ny fotoana rehetra izay za reny. Raisiko tombo-pahasoavana reny. Ka hiarena reny. Ka lasa alabavy eo. Ny fitokananao rehefa ianao reny, areny io. Areny io. Fanjaranao mamadika azo areny. Sola ny fahareny. Ianao afaka mitokana. Andriamanitra io. Ampianaro zahay. Ahay ampiasa ny fotoana anokananao anahy. Ny fotoana ataonao miataka amin'ny manodidina. Ampianaro zahay
ahisitona ny tsara ao anatin'ireny, ahifandray aminao ao anatin'ireny. Mankasitraka anao zay Andriamanitra io, fanay masonao fenoa ny olonao, areny ny olonao, atsangano ny olonao, fa mila anao izy, tena mila anao izy. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fanay masonao. Ny tsararay aho fanay masonao, raha ivoaka ny rokisia androany, aoka tsisy na iray aza hiala-may, fa hiala eto miaraka amina fahatakarana vaovao, miaraka amina fahaizana miaraka aminao amin'ny fiainana, ka ny tsiraray avy dia ahompy anana fijoroana vavolombelona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo, sika rehetra iarana hoe amen. Afaka miteka mafon'i Jesosy tena.